Faly miarabantsika tsirairay avy indray tsy tia latsinainy fa 5 volana jona ty ary manao fahasoavan'ny tompo aminao indray amin'ity herinandro vaovao ty ny rariana dia herinandro mba hampahasoavana sy fitahina ary mba hampandresena anao zany. Ireo nidirantsika ny amin'ny mofinainana io dia hivavakisika. Andriamanitra eo misaotra anao indray izay fa afaka mandray ny fahasoavanao, mandray ny teninao amin'ity maraina ity. Ny anirinay dia mba ho tany lonaka tokoa ny fonay anjaka ny teninao ka hitsiry amoahavo folohenany izany ho fanatanterahana ny sitraka ao aminay. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe mpandresy mahery. Alaina amin'ny Abakoka 7:7 manao hoe manarona ny lanitra ny voninahiny ary manenika ny tany ny fiderana azy. Amen. Rehefa ny an-danitra ny feon'Andriamanitra manambara ny andro sy ny ora ivian'i Jesosy sy milaza ny fanekena mandrakizay amin'ny vahoakany. Tahaka ny fiaritry ny godrobaratra faran'izay mafy no firodrohotry ny feony mamakivaky ny tany. Mijoro miain'ny Israelin'Andriamanitra sady miandrandra ny lanitra. Hazavain'ny voninahitr'Andriamanitra ny endriny ary mamirapiratra tahaka ny tava Mosesy raha nidina avy tany Sinay izy. Tsy mahatanty ny hijery azy ireo ny ratsy fanahy ary rehefa tononona amin'ireo izay manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny nitandriman'ny sabatany ho masina ny fitahiana dia misy antsom-pandresena manakoako mafy. Vetivety dia indro miseho eny Antsinanana eny amin'ny rahona kely mainto tokony ho antsasaky ny felatana no habeany. Fantatry ny vahoakan'Andriamanitra fa io ilay famantarana ny zanak'olona, mangina ny fifanajany sady raha mijery an'izany manatonatona ny tany, mitonona hazavana ny voninahitra mandra-pahatonga ho lamba fotsy lehibe ny fanambaniny voninahitra toy ny afo mandevona eo ambonin'ny havan'ny fanekena. Mitaingina soavaly toy ny mpandresy Jesosy, tsy lehilahy ory misotro ny kapoaka mangidy ny enatra sy ny latsy izy ankehitriny fa tonga amin'ny mahampandresy any an-danitra sy ety tany azy hitsara ny vela sy ny maty. Amin'ny antema sy ny hiran'ny lanitra no anontronan'ireo anjely masina andiany marobe tsy hitahiza azy. Toa feno endrika mamirapiratra, alinalina sy arivoarivo ny habakabaka. Tsy hain'ny penina tantaraina izany fitsehoan-javatra izany. Tsy misy sain'olombelona mahatakatra ny famirapiratany. Manarona ny lanitra ny voninahiny hozy izy ary manenika ny tany ny fiderana azy. Misy famirapiratana toy ny mazava. Arakaraka ny anatoana an'ilay rahona velona no hipanjina amin'ny maso rehetra, ilay andrena amin'ny fiainana. Tsy misy satrotsiry intsony mandrotsondrotsika ny lohan'ny masina izao fa diademam-boninahitra no eo amin'ny andriny masina. Mihoatra noho ny fanjeranjeratry ny masoandro mamiratra amin'ny taotao vovonana ny endriny. Ary manana anarana voasoratra amin'ny lambany sy ny feny izy manao hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo. Ny rihiniko indrindra dia nisafidiny tsara mandrakariva ianao mba ho ao aminao tokoa ane izany teny izany atsiarovanao fa raha ho avy ny lanitra Kristy dia ianao ny antondiany ary ny rariny dia mba ho vonany hitsena azy tokoa ianao fa tsy ho isan'ireo izay manao amin'ny mihitsy hoe mianjera aty aminay ry vatolampy no ny enatra sy ny latsa ny tsy ninoan'izy ireo ny zanak'olona. Ny oary mandeha anam-pahatokiana ary raha misy ny olona tena tokony faly indrindra dia isika izay manana fanantenana. Rainay tsara indrindra izay any an-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany tenao izany amin'ity maraina ity. Misaotra anao koa mamerina izany ao an-tsainay. Hatraiza moa ny fitiavanao anay ary indrindra ny fanantenanay ny fiverenanao indray fandroany any amin'ny raho lanitra. Ampio ny tsirairay avy aminay mba hijoro mahatoky amin'ny fanarananao ka tsy tangohy tsy tafienatra na amin'inona na n'inona fizotry ny zavatra ety an-tany
fa atsapa ary toko manjakariva ny fanomezanao, sy famindram-ponao ary koa amin'ny fampanantenana nomenao anay aminaran'i Jesosy. Amen. Savior.